Miaraba tompoko vavy manahoana tompoko lahy tonga soa eto amin'ity fandaharana manokana iarahana amin'Andriamatoa Mamy Ravatomanga ity amin'ny MSA andakana no misy atsika ko dia manasa anareo anaraka ity fandaharana ity. Miarabanao Andriamatoa Filotale Général ny groupe Sodiat. Miarabanao Joary, miarabanareo mirahalahy ary koa miaraba mijery manaraka atsika amin'izao fotoana zao tsy adino nareo mpiara-miasa izay manotrona eto androany. Miara miady hevitra amiko amin'Andriamatoa Filotale Général dia ny tenako moa zany Joary Ravajanahary ao amin'ny page vaovao 24/7 Abraham Razafy atao kavanako ao amin'ny TV Plus Madagascar ary itojo Rabefaritra azafady tojo Rabefaritra ao amin'ny Real TV. Manaraka zany koa nareo ao anatin'ny page Facebook Mamy Ravatomanga dia tsy andrelitsika fa anomboka ny fotoana Andriamatoa Mamy Ravatomanga amin'izao fotoana zao ary tsy voazao ankehitriny zao fa efa taona maro zay no nahafantarana anao fa ny tena hafantarana anao dia ianao mpandraharaha fa mbola hafantarana anao ihany koa eo amin'izao Madagasikara tsika zao dia ianao tafiditra lalina amin'ny resaka politika. Mba tsy ilazako hoe super président hono ianao, vice président de la république hono ianao, tsisy ny inona mandeha hono raha tsy misy ny validation fanekenao amin'izao zavatra rehetra eto Madagasikara zao. Hiditra lalina amin'izay tsika fa dia fanontaniako voalohany aloha amin'izao toe-java-misy eto Madagasikara zao ny hevitrao manohana sa tsy manohana ny tolon'ny tanora Gen Z Mamy Ravatomanga. Ya alohan'ny amaliko ny tenao aloha dia miondrika mpanajana andreo namony ainy amin'ny hetsika izay nisy eto amin'ny firenena. Mankahery ihany koa ireo izay mbola mitsabo tena ary indrindra miray fo amin'ireo mpandraharaha namana izay voaroba tamin'ity hetsika izay nisy ity. Dia hovaliko le fanontanianao hoe nisy roa ny fanontanianao teo sa anankiray ihany le hoe miaraka amin'ny Gen Z ave? Mety daholo na miaraka ianao na tsy miaraka, manohana sa tsy manohana? Tsy le structure an'le Gen Z no hovaliko angambe amin'ny maha Gen Z satria za efa tsy Z intsony fa mihoatra an'le Z. Le fangatandrareo dia fangatahana eny amin'ny fiarahamonina resaka jirorano délestage zany sy ny tsy fampindrano. Tsy anjarako ny hitondra fanazavana amin'izay satria za tsy ao anatin'ny exécutif ary za tsy manana sehatra fahefana maly an'izany fanontaniana zany fa mitovy amin'ny mpiarahamonina rehetrarehetra constat ny atao dia misy le izy tsy afaky ny hoditsika zany zavatra. Raha izay no antanianao aho hoe mitovy hevitra amin'ny Gen Z avy ianao amin'izay zavatra izay constat rahantsika mahita le izy fa mino kosa nefa fefa nisy réponse namen'ny filoham-pirenena mikasika an'izay fangatahana précis zay mikasika ny jirorano. Iny angamba avelako an'ny gouvernement sy ny tompon'andraikitra ara-panjakana ny amaly an'izay tompo. Fa ekenao lay ny fitakina ataon'ireo mpanory ireo? Constat misy le izy. Oui, raha izay fitakina ranso-jiro zay hoe délestage ndray tsy fampindrano ndray dia iarahantsika mahita zany. Fa ny akoatr'izay ny ambonin'izay ny akoatr'izay satria tsy nijanona teo amin'ny jiro sy rano intsony le hetsika amin'izao fotoana. Marina zany satria izay no effectivement zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy nijanona amin'ny jiro sy rano intsony. Ny fandrobana kosa dia tsy azoko ekena mihitsy. Ny fanonganam-panjakana koa dia tsy arahako mitovy hevitra amin'izay mieritreritra ny ianao an'izany satria mandroba mora, manongana mora fa ny manangana sy ny mitazona n'iny fahefana iny tsy moramora fa sarotra ka tsy hitoviko hevitra kosa aloha raha ohatra ka hoe andeha androba sy anonga-panjakana na iza manao an'izany tsy hitovy hevitra amin'izany ato. Andriamatoa Filotale Général
averiko ilay araba mamerina ny araba ihany koa ho anareo mirahalahy miaraka manoatra izao fandarana manokana izao ary miarabasika rehetra izay manatrika averiko mihitsy ilay araba andriamatoa flotale général satria idirantsika landalina kokoa izay ilay resaka ataontsika hoe contexte izay etsika misy savorovoro korotana krizy inona mety azy ho anasokajitsika azy zany izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa mba tiako ianao amaly kely aty ampiandohana ao anatin'izay ihany satria vao nanomboka andriamatoa flotale généraly ity etsika tamin'ny 20 septembre 2021 ity ilay korotana zany dia efa nandehabe ny resaka fa hoe fanotsoka teto Madagasikara andriamatoa mamy Ravatomanga androany manao ity fandarana ity ve isika atao hoe tonga soa ve zany ianao zao sa salama tsara ve ianao sa manao ahoana teto foana ve ianao inona azonao nareo angamba ny tonga sofy za teto foana za teto miatrika foana ny zavatra nisy teto hitako ny netim-boany ary ny aina atao anatin'izany ny alaka amin'ny mpiara-miasa tamiko maraina atao andro hariva fa teto foana tsy niala teto mihitsy atoko aterina izay araba izay toko lasy toko vavy mamerina ny araba ihany koa nareo mirahalahy araka ny nambara teo voaresaka ny resaka fandrombana andriamatoa mamy Ravatomanga anisan'ny voatonona matetika ny anaranao ary na raha atsika ohatra atao anatin'ny fampahalalam-baovao tao amin'ny RFI fa ianao dia manana milisy izay ny qualification entin'ny atao anatin'izay RFI izay izay hoe matanjaka kokoa noho ny polisy ao Antananarivo ianao ve tafiditra na akaiky na lavitra sa tsy tafiditra mihitsy ao anatin'izay korotana nisy izay satria anisan'ny voateny matetika fa ny masanao tao anatin'ireny dia tsy nisy nikitika misy tao anatin'ilay fandrohana tsy nisy nikitika angamba aloha laviko zay fa nisy nanandrana imbetsaka nisy fanafiana natao raha tsy aka ohatra tany amin'ny poliklinika lafy nisy olona tonga mihitsy tany noho ny antsoantson'ny olona any amin'ny Facebook moa zany sy indrindrandrindra reny olona ny ivelany reny zay miincitean'ny olona mihitsy hoe andromba sy andoro nisy olona tonga tany amin'ny poliklinika lafy fa noho ny fitahian'Andriamanitra ary noho ny fampiresahana tamin'ireny olona tonga ireny dia tsy nahavanina ny zavatra nioetreretin'ny sasany ho atao natao amin'ny pardon ary efa misy imbetsaka ny fikasana fa ny tena moa zany tahian'Andriamanitra misy nireo namana ny mpiara-miasa ny havana mitondra ny tena mbavaka mitondra ny orinasam-bavaka dia tsy natateraka ny asa ratsy nyreny olo ireny eo koa ny dispositif zay apetraka izy satria saro-piaro mpiara-miasa ireo amin'ny toeram-piasana iasany dia betsaka nanao volontaire betsaka ny ankizy niara tory tao niambina ny toeram-piasana ka zay ny tsy nahavanina ny fikasan-dratsy nataon'ny olona valiko le MSA satria le hoe fandrobana hoe miforme milisy eto aty amin'ny MSA satria zay mihitsy ny atsoko anareo mpanao gazety hoe raha mifandriko dia atao amin'ny MSA ny anaovana ny émission ny antony dia tiako hitanareo mpanao gazety ny structure misy eto amin'ny MSA ty MSA ty tsy hoe ny foroporonina ohatran'izao fa nisy historique namoronana an'ity za dia misehatra eo amin'ny sûreté aéronautique aéroportuaire zany nahazo contrat ny SP2S miaraka en partenariat amin'ny Amarante efa folo taona lasa zay appel d'offre io nahazonay ny contrat amina 8 aéroport miassurer ny sécurité et sûreté aéroportuaire ato anatin'ny orinasa Sodiaty dia manana sécurité miambina ny sitany Sodiaty any amin'ny Enjato mahery any ny sécurité fotsiny miasa ato amiko zany miambina ny sita fahatelo manana hôtely ny groupe Sodiaty misy hôtely maromaro zay ato anatin'ny groupe Sodiaty hôtely golf moa indrindrindrindra zay ilana formation zay natonga niaraka amin'ny mpiara-miasa hoe
misy logika kokoa, misy intégration tokony apetraka, andaotsika anangana centre académie de formation satria na sécurité miasa ato na ireo olona miasa any amin'ny aéroport de mila formation na ny miasa amin'ny hôtellerie de mila formation, mila coaching tsy akijanona raha teo professionnel ianao. Tamin'ny 4 taona 5 taona lasa no nananganana an'ity site MSA ty sur 5 ou 6 hectares ty site ty misy partie maro ato amin'ny resaka sécurité, misy zone d'entraînement, misy inona moa izy teo fanaovana musculation, misy fanaovana entraînement na ringa d'entraînement sy ny sisa sy ny sisa. Ilaiko zany amin'ny fanofanako ny sécurité privé miasa ato amiko. Fa tsy resaka hoe anao misy milisy akory ka tsisy milisy ato, afaka makatya ary afaka asaina mihitsy ny olona rehetrehtra. Zay nenanao porte ouverte il y a quelques mois nisokatra ho an'ny olona rehetrehtra afaka manao visite ny infrastructure nampiasaina nanaovana an'ity investissement ty de utilisation interne. Misy ato formation en hôtellerie, misy ato formation amin'ny restauration, misy formation amin'ny cuisine, ohatran'izay koa ny sûreté, misy formation amina caméra ato fanaovana caméra scanner sy ny sisa sy ny sisa. Donc tia zavatra multidisciplinaire ny ato amin'ny resaka activité zay mifanandrify amin'ny groupe koa fa misokatra ihany koa amin'ny olona zay intéressé. Zay indrindra eo indrindratsika Andriamato Mamaravatomanga misokatra amin'ny olona intéressé, misokatra amin'ny fanjakana aveo izy fanjakana hoe atao ampio Ravatomanga fa tena tatary ty grève ty anapiko kelan'izay fanontaniany zay miala siny miaingitsika avy amin'ny zava-misy sur terrain zavatra hita eny akanjo eny nanaraka n'izay folo herinandro mahery teo zay nisy nietsika Andriamato Mamaravatomanga voatonona mihitsy zany ity MSA ty fa hoe anisan'ny manampy ireo zandary indrindraindrindra ao anatin'izay fitandronany filaminana sy ny fahalemana ao anatin'izay zakoriko zay. Inona no azonao ambara manoloana an'izay satria tena voatonontonona izy eny anivon'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Manonona ne mba tokony fatarina koa le olona manonona hoe iza le olona mivoy an'izany ary manana proof izy ilazany fa misy an'izany olona avy aty amin'ny MSA zany mandeha sanatriavina hoe manampy ny gendarme. Tsy azoko lavina tsy misy zany ary tsy hisy mihitsy tompo satria ny ato amin'ny MSA de utilisation privée ny anaovana formation de sécurité reo fa en dehors zay ne voaingana nisokatra tsy hoe zavatra efa nisy efa ela ny ato amin'ny MSA hatramin'ny etsika fotsy mantsy efa nandehabe zay resaka zay hatramin'ny etsika fotsy tamin'ny fividianana filoham-pirenena teo reo etsika fotsy tamin'ny 2023 zany mbola tsy nisokatra ny MSA tamin'ny 2023 efa nanana olona hoy Andriamato Mamaravatomanga tao anatin'izay manampy ny mpitandron'ny filaminana. Tsy misy zany ary lavina le izy ary raha misy proof de tsara hoentina ary zay mihitsy ny olana misy eto zany tonotonona ohatr'izao le izy de ahely le vaovao tsy marina de diabolisena le anarana olona sy le anaran'le orinasa dia tafiditra ao anatin'izay piège tsika rehetrehtra. Za eto dia miantso mihitsy zay ato manana caméra ato amin'ny MSA atsoko mihitsy zay olona vonona ijery azany mouvement na caméra zany enregistré ao daolona ny olona mivoaka sy miditra ato nareo miditra ato androany zao enregistré ao izany teto afaka jerenao zany tsy misy an'izany mihitsy ary zay ny itenenako hoe tsy manao formation anandeha milisy andeha hanafika olona sanatrian'izany fa ny formation ataon'ny sécurité ato de formation amina resaka musculation, resaka défense ho an'ny bien le orinasa sy ny sisa ary fitaizana ara-panatanjahantena no atao ary amin'ny BDB mba hivehenany le mpiara-miasa amin'ny tena amin'ny resaka sécurité. Samy laza ve zany Andriamato Mamaravatomanga androany fa tsy manampy amin'ny famononany grevy, famononany hafa raha nytiana ilazana anazy na ara-bola na ara-pitaovana na ara-kolona amin'izao fotoana izao. Tsisy olona ho alefa koa andeha hamono grevy ary tsisy fitaovana ho alefa amin'izany
fa andraikitry ny fanjakana zany a miaro ny fananana sy ny fananan'ny olona sy ny olona monina sy mipetraka eto Madagasikara ary tsisy vola koa omeko an'izany fanjakana ne manana budget-ny amin'izany manana misy adihevitra mantsy PDG hoe mbola tsy dia nisy loatra an'izany karazana MSA zany teto amintsika dia tonga dia ampitainy olona misy manao parallèle-na fitandrona filaminana ny privé Wagner aloha tsy orona ny resaka Wagner angamba tsy manana société de formation na hôtellerie tsy sécurité any natao eto fa misy hôtellerie eto misy sûreté aéroportuaire eto misy chenille ato satria ny any amin'ny aéroport zay mampiasa alika mijery an'ireny explosif reny manana alika 20 zay ato ary afaka mbola mandray alika hafa anaovana an'izany fitaizana alika zany sy ny fidresena an'ireny alika reny ary ny ato misy olona spécialisé amin'izany manao an'ireny détection na explosif reny ampiasaina any amin'ny aéroport uniquement à l'aéroport chien de détection no mpinato satria ao anatin'le cahier de charge zany amin'le resaka sûreté aéroportuaire zay no ato misy clinique vétérinaire ato entina manara-maso an'ireny alika reny fa tsisy zavatra koatran'izay ary mbola miantso aho miantso an'izay olona any an-trano any niza mihitsy na mpanao gazety vahiny io na eto toerana misokatra ny varavarana ato amin'ny MSA afaka manantony ianareo mijery mahita ny zavatra misy ato ary miantso koa ny zay olona koa raha te hijery izy ny enregistrement amin'ny 25 sy 24 na 23 na 20 septembre na zay enregistrement azo jereo vao raha misy olona milisy mivoaka zany tatona nisy olona non tsisy an'izany mahazo alalana moa ny fanjakana micontrôler anareo ny atahorana Andriamatora Vatomanga dia hoe so mivadika ho rebelle ity MSA anao ty ka io indray no anakorota-panjakana misy contrôle ave ataon'ny fanjakana malagasy amin'ity MSA ty ny MSA alohan'ny sokafany dia nisy agrément zay nameny ministère en tourisme amin'ny resaka touristique zany ny hôtellerie sy ny restauration ohatran'izay koa ny formation professionnelle amin'ny resaka sécurité sy ny sûreté sûreté plutôt sécurité sy ny sûreté sy fandraisana any satria délivrer diplôme any ato rehefa mivoaka ny olona dia ohatran'izay koa ny aviation civile iny moa dédié amin'ny resaka sûreté aéroportuaire manana zany agrément zany zay ary afaka jerenareo amin'ny sitany MSA zany agrément zany fa tsy afaka misokatra ny MSA raha tsy agré ny fanjakana ary nisy audity natao tamin'ny MSA alohan'ny nazona zany agrément zany Andriamato filotale généraly miainga amin'izay toejava-misy eto amin'ny firenena izay ihany isika resaka ny MSA tsika atao anatin'izay fa raha manoloana ny resaka grevy miresaka amin'ny firenena kianja indray isika amin'izao fotoana izao manahoana satria anisan'ny fantaniana tena andrasan'ny vahoaka malagasy ngamba raha izay mihitsy no ilazantsika anazy manahoana ny fifandraisanao sy ny filoham-pirenena andrajoelona amin'izao contexte iainan'ny firenena izao mialasiny satria raha tsy ahivina kely mantsy ny tantara mialony amalinao an'izay fanontaniana izay raha tao anatiny ity fotoam-pitondrany ny filohan'ny rajoely ity Andriamato Mamira Vatomanga fanontelo ny androany no nisiny ny fandarana manokana tao anatin'ireo fandarana roa voalohany tamin'ny voalohany volana aprily tamin'ny taona 13 sy 14 zay niveren'olona moa hoe mety ho poisson d'avril tamin'izany fotoana zany teo ny Real TV Madagascar teo ny TV Plus Madagascar teo ihany koa ny Viva nandeha ny fandarana faharoa tamin'ny iraika ambin'ny 10 aogositra 13 sy 14 mbola teo ihany koa ny TV Plus ny Real TV Madagascar ary ny Viva mialatsiny zoary androany tsy eto ny Viva inona no azo anazavana an'izay ahoana ny fifandraisana Andriamato Mamira Vatomanga sy Andriamato Andry Rajoely vivant tsy eto fa mandeha amin'ny vivant fandaharana androany alina fa tsy voatery hoe nareo aloha zao no satria raha vivany io dia hoe kitranotrano io amboarina ny fanontaniana sy ny sisa dia zay mihitsy natsona olona hafa zany mba tsy isiny zay eritreritra mety ho diso zay
ny fandraisako amin'ny filoha tsy miova araka ny teneniko 2 émission anametrahana an'izay fantany zay foana hoe manaona ny fandraisana sy ny filoha io ane ny tena zavatra tediavin'ny olona ary io tediavin'ny olona reo mitabataba ny ivelandreo ary io koa ny tediavin'ny olona mpanao politika eto toerana fa io koa ny tediavin'ny olona atao trano zany hoe atao trano tiako lazaina hoe olona manodidina amin'ny filoha-pirenena olona mpanohana ny fitondrana olona mpanohana ny fitondrana ny ediko amin'ny filohan'ny repoblika ary hoe ny korotana ny tenako sy ny filoha za eto am'laza aminareo fa zany tsy mpanao politika zany tsy manana mandat politique na hoe manana titre politique azadinareo fa consul na pays anankiroa ako incompatible zany consul zany amin'ny mandat politique de amaly anao vatana fandraisako aminay sy filoha-pirenena dia tsy manana olana mihitsy amin'ny fandraisana aminy fa mety misy olana manana olana reo olona ny velandreo satria mieritreritra hoe ny fandraisanay mety ny tsy fandraisanay tsony mety amaivana amin'ny filoha-pirenena diso izy fa filoha-pirenena ne lany bahoaka ary matoa izy mbola lany dia mbola mety tsy hoe mety fa misy olona ny fidy azy tao tsy mivatoko rery ny ampalany amin'ny filoha-pirenena fa vaton'olona maro no nalany azy ka nidresaka ny de hoe manana quota mihitsy ianao amin'ny fanaindrena reo mpiasa-panjakana ambony ka zay hoa le tsaoaely io tsaoaely io satria rehefa tsy azondrareo amin'ny resaka fanelezana tsao amin'ity dia aely ny tsao ato ka raha misy an'izany zao fotsiny zavatra tenenareo omeo profo satria mora ny miaccuse olona gratuitement ohatran'izany fa raha misy profo hoe ty misy olona tena mijoro mihitsy hoe za tompoko tsy nome raha tsy raha vatomanga dia sevo misy mijoro miteny an'izay misy tena tejoro fa tsa satria matahotra mafy anao satria ianao le hoe super président ary any anaty administration tompoko dia be debe ny olona no misavoritaka ny sainy satria raha olona hoe kotandra vatomanga dia tsisy samikitika dia kotandra joelona indraindray ono ataoko ony le izy satria misy miteny le olona fa za koa tsy manana profo zay ke le adevitra am'izao fotoana zao ary tsy eto amin'ny foibe fitondrana foibe any fa saky manerana ny Madagasikara mihitsy chef district gouverneur ohatr'izany zay le feo aely zay ny hevitra helin'ny olona zay ny hevitra heliny tsy tia zay ny hevitra helin'ny opposition zay ny hevitra heliny ao anatin'ny fitondrana ihany koa satria misy manana tombontsoa manokana angamba ny adivako amin'ny filoha-pirenena dia zay le zavatra misy ary efa heniko zany ary tena inona moa ty izy teo ialana tsiny amin'ny filoha-pirenena mitodika any aminy satria tsy moramora koa ny mihaino zavatra ohatr'izany ialana tsiny aminy satria mety hiperturbe azy zany eo amin'ny fomba fitantanany firenena fa tsy ny olona no miteny an'izany ary betsaka no miteny an'izany marina ny teninareo fa tsy misy mihitsy zany hoe fialiko alofana na hoe fanomezana baiko na hoe pression omena amin'ny filoha-pirenena zany na hoe fanomezana olona manokana mamra vatomanga efa nilaza ny filoha-pirenena fa tsy hibriguer 3e mandat izy zany hoe tsy hilatsaka araka ny feonandeha be teo hoe hilatsaka ho filoha-pirenena amin'ny 2028 hatramin'izao aloha zany mbola mipetraka ho baraingo raha ho amin'izay taona fa amin'ny 24 izay ny fifidianana filoha-pirenena satria mbola anatin'izay crise zay tsika amin'izao fotoana izao andreo matoa mamra vatomanga ny fikambanana AFF dia raha malalina fa manenika ny Madagasikara ary miazakazaka mafy ihany koa ny firosoany ao amin'izay fiparitahana manerana Madagasikara izay ny fanontaniako androany satria efa napetraka izy io tamin'ny fandarantsika farany hoe mikandidavy ianao manahoana ny fijerinao an'izay hoe tsy hilatsaka tsony ny filoha-pirenena izay amin'izao fotoana izao. Ny AFF efa tamin'ny 2018 raha tsy diso any efa nisy izy io dia fikambanana sosialy manao asa soa zay nicrée ny vadiko mba entiny zany manao tamberina ndraikitra tamberina didy amin'ny mpiarabelona aminy manao asa soa
nisy ny élection 2023 moa ny élection teo question napetrakareo tamiko zay de efa mivaliko nareo hoe tsy miintéressé any resaka politique fandrarana no namen'Andriamanitra hoa andrara de zay no ao anatin'ny foko sy ny saiko amin'izao fotoana zao ka raha ohatra nisy an'izay tsao zay tamin'ny 2023 hoe ilatsaka io ary tena efa miprépare mihitsy izy a par intermédiaire ny AFF de hitanareo izy io ny AFF hatramin'ny 2018 ka hatramintsika am'teny zao tsy mitsahatra ny manao asa soa ary mbola andeha io au-delà en 2028 tsy mijanona io satria zay ny hitanay ary zay koa ane mety tsy nahavoaroa be satria be deaibe reo olona nanaovana asa soa reny olona reny ane tonga manao volontaire manao manampy ao aminay ao manampy ny sécurité ny sitanay donc zay le izy a raha valina mivantana ianao de hoe tsy any anatin'ny programmako mihitsy zany a fa ny ampitombo andreto ny mbola mahamay azy ao reo société reo no mampitombo andreo a sy ny mampitombo andreto mpiara-miasa amiko reto a sy mametraka zavatra tsara ho an'ny firenena satria zay ny hitako hoe tena participation lehibe indrindra lehibe ozy a noho ny fidirinao anatin'ny gouvernementa sy mifanaovana hoe latsaka filoam-pirenena manomenao a sy manasoa andreto mpiray-tandrazandreto tsy idiran'ny fahatahorana mihitsy fa resaka conviction le izy tsy hoe matahotra hoe hopotika reo zay ny tianao lazaina ary eo aloha hatramin'izao tsy tokony hopotika zany satria hoan'izay 24 soarivo zay hoe andriamato PDG zany 24 soarivo efa misy volavolaina nambadika any amin'izao andimby ny andriamato andrajoelona ny zay ny mahavoatsika tsika tsy mahandro tatana ny famotanany mandat hovaliko le izy ny famotanany mandat aloha zao no tokony masoatsika tokony iarahantsika fanometanana ny développement économique aloha ahoana ny signe stabilité politique sy ny développement économique ny olona manolo an'ny président Rajoelina am 2028 mbola ho hita miandalana io zany iza ny olona vonona fa tsy moramora koa ny miditra am'izany ilatsaka filoam-pirenena zany tsy moramora zany tia ilako tsiny aminao ndreo matora vatomanga lay fiteninao isan'andro farafaratsiny tamin'ilay interview mahalana zay ataonao a za tsy m'intéressé anao politique fa mila pouvoir mila ny olona mpitondra politique ianao a hiaro anao ary misy inona moa zany misy fifanarahanao hoe za hiaro anao ara-politique le matompanao politique fa za kosa amin'reto toekarena ataoko reto a andremo a zako ohatra zany de tonga ny eritreritry ny olona hoe na tsy raha vatomanga mamy aza no irotsaka efa misavabaka ihany izy a mitady olona izay hiaro azy sy ny fananany sy ny toekareny ny olona mieritreritra ny anao zavatra ratsy no mitady mpiaro satria raha tataraiko aminareo a tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny andro ny HVM 5 taona no nanaovana enquête tsisy andro miraka tamin'izany nandritra ny 5 taona fa tamin'izany ary a mbola nahavita nanangana orinasa nefa tao anatin'ny enquête a nenjehana ny giazana ny fananako tany ivelany ny tongavan'ny procureur parquet financier avy any a Paris netiny nakaty miaraka tamin'ny gendarme tonga teto a Madagascar zany a nanao perquisition ny tranoko tany Ambroko de nanaovana enquête a tany ivelany PNF nanao ny enquête fa tsy hoe olona teto atoerana 5 taona nanaovana enquête 7 taona tateorina classement sans suite ny valiny dikan'izay zany ianao sacrifiena mandritra ny 7 taona ny mpiara-miasa aminao ny anaranao ny orinasanao zay ne le zavatra misy zao e de tonga fitondrana ny olona nitoananao a de mamaly faty ianao ambola rajona kantika non tsisy idirako mbola rajona ny mbola rajona
zavatra nataony tany a fitsaranany no condamné ambola rajona fa tsy zay fa iverenako le teo nyteny ianao hoe mitady piaro raha nanao ratsy a nandritry ny 5 taona nanaovanao enquête tamin'ny andron'ny HVM ny filoha teo ane olona commissaire au compte koe ny cabinet ny commissaire au compte ary hatram'izao mbola commissaire au compte hatram'izao mbola commissaire au compte ny société misy azy izy moa efa niala tamin'le orinasa fa izy no promoteur atao fa mino afa mbola ao ihany izy any ambadika any mbola commissaire au compte ko hatram'izao ka raha misy ratsy zavatra ratsy atao ve dia mbola hotazon'ny commissaire au compte izy ary nandritra ny 5 taona natao enquête a raha nisy zavatra ratsy ve natao tsy efa ny PNF manao enquête tsy efa sahirana tany ivelany fa classement sans suite mivaliny donc tsy voatery piaro zany raha manao zavatra araky ny tokony izy ianao ary ny fandrarana nataoko nandritra ny 1990 dia tsy niala tamin'ireo zone d'activité reo ne mifandray ireo activité ataoko rehetrarehetra hoe tsisy hoe zavatra mifanipaka be fa zavatra mifandray daholo reo raha jerenareo ny activité akireo tsy manao PPN tsy manao inona moa izy teo activité hafa zany fa tsy niova mihitsy ny ligne d'activité ako nandritra n'izay taona maro zay zany tao anatin'izay anisan'ny voaresaka hoe ao anatin'ny tambazotra tserasera ihany resana misy mikalifia ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga ho mafia d'État atao hoe mafy be zany terme izany ianao ve mety anaiky raha ohatra ka tena misy enquête tsy miandany anatanterahana an'izay anapofony na tsy an'izay hoe mafia d'État anao zay efa natao ane zany ho efa natao zany enquête zany taloha PNF zany ane mafy be ane ny anaovana enquête ny PNF zany fa tsy moramora ary efa natao zany 5 taona ho nanaovana zany 7 taona no mivoaka za misokatra ary efa niteneniko anareo ny commissaire au compte koa cabinet angia erajonary mampianana taloha dia inona koa ny tediavintsika mihoatra an'izay commissaire au compte zany mikirakira ny compte ny société rehetrarehetra dia faharoa ny fahatelo misokatra raha misy audit zay mazoto ho tonga dia misokatra amin'izany io ne tsy zavatra fenonao misokatra amin'izany raha misy audit tonga na audit ny orinasako tsy manana olana amin'izany anisany voaresaka matetika raha tsy manana fanontaniana reo toizaka any ao anatin'ny voaresaka teo dia olona any ivelany Andriamatoa Mamy Ravatomanga izay miantso mihitsy ny anapotehana anao ao anatin'ny le tolona misy amin'izao fotoana izao voaresaka ao matetika ary tononona matetika ihany koa izao ianao hoe mieritreritra hoe andeha hitoly azy ireo sa misy action hafa mety hoentinao sa avela malalaka amin'ny mahatany démocratique azy ampiko kely zay fantaniny Abraham Razava zay satria zay tsy ko apetraka teo Andriamatoa PDG na ny eto atoerana ary ao anatin'izay dia anisan'le hoe mialatsiny satria zay mihitsy hoe miala Ravatomanga miala Rajoelina ahoana mifandraisanao an'izay io mihitsy fatsiny tsy azoko le hoe miala Ravatomanga miala amin'inona moa hiala iza hiala atao amin'ny orinasa misy sa hiala amin'ny maha-consul ny Serbia sa hiala amin'ny maha-consul ny Côte d'Ivoire tia misy zavatra tiako partagena aminareo tamin'ny alohan'ny napa-consulat consul ny Serbie ngamba 5 taona lasa zay dia nitady olona zareo teto zany hoe na tonga teto mihitsy nisy mission tonga teto hoe hitady olona ho atao consul dia nicontactendrareo ny tenako roa taona talohan'izay roa taona nanaovana ny enquête mikasika nanaovana izy ny Serbie ohatran'izay koa ny Côte d'Ivoire za efa niteny tamin'ny Côte d'Ivoire hoe ny état ivoirien hoe zany efa consul ny Serbie sarotra amiko ny andeha hireprésenter pays anankiroa ianao mihitsy ny ilainay tsy roa taona kory raha fa maherina zay nanaovandrareo ny fanadiadiana mikasika zareo no micontacté izy manao fanadiadiana
raha misy zavatra arak'ireo filazan'ny olona etseroa reo hoe mafia, mpanao trafikana bois de rose, mpanao trafikana volamena, inona koa moa le qualification rehetrarehetra tenendrareo, reo firenenireo ve dia inomea consul firenena anankiroa reo dia ametraka ho consul. Raha misy sombotsombony fotsiny mikasika an'izany amin'ny zavatra misy eto Madagasikara, fa io araka ny teneniko anareo misy campagne io entina andemena sy entina hoe tena anapitehana an'ilay fitondrana moa zany, zay ny zavatra irantsika mahita eto dia ny tenako zany ny heverindrareo hoe akaiky ny filoha dia ahozongozona ao anatin'le izy. Ono ny tena resaka koa nge Andriamatomao Ravatomanga dia ianao tsabaka tanteraka amin'ny asa fandraharana rehetra eto Madagasikara, douane, lavanil, litchi. Inona le voalohany? Douane, ohatran'ny hoe ianao micontrôler ny douane ono. Za mitantara ako ny zavatra resaka ny olona, douane, litchi, vanille, girofle. Vanille zao dia tena mitsitongana satria stockendra Vatomanga daholo ny vanille ono any avaratra any. Ya. Ny fitoriana efa nitory amina olona vitsivitsy any ivelany tiako moa anevo zao no misy le zavatra rehetrarehetra io io tsy maintsy maka fepetra ny tena amin'ny fandotona sy ny hoe resaka zay atao ahely amin'ny tsy marina dia tsy maintsy aka fepetra ny tena zany manoloana zay, ary efa misy efa zavatra ankory efa nataoko mikasika an'izay. Ka na fitsarana zahoany ohatrany hoe ianao no baiko azoka izany fitsarana izy eto Madagasikara. Eny ka ny mety zay ne le zavatra ampidirinao anatin'ny sain'ny olona mihitsy hoe hito misy objectif hafa mihitsy ane le zavatra tenenina am'izao hoe efa nazavaiko teo moa lasa mamerina an'izay foana hoe mba ny ampidinana asy ny filoham-pirenena, mba ho diabolisena mihitsy hoe ty tena olona tsisy ilana azy mihitsy le olona ty dia foronona daholo zao tsy tokony foronona hatramin'ny resaka douane resahanao hoe zany no mibaiko ny douane, izy ao amin'ny douane mibaiko ary fahefana vaiza no ahafahako mibaiko ny douane. Ny resaka lavania teo amin'ny sehatry ny lavania efa amatona maro tamin'ny voalohany niaraka tamina partenaire, zany hoe nisy partenaire niarahako ny asa satria asa mbola tsy voafehako le izy dia niaraka tamin'olona tamin'ny voalohany efa 15 taona lasa zany dia rehefa avy eo zany nanao mitokana nanao an'le fandraharana vania paseko ny zavatra détail be dehibe fa za moa zany solotena amin'ny CNV, solotena ny exportateur ao amin'ny CNV misy membre maromaro ngamby izay 20 latsaka eo na 20 mahery misy solotena ministère ao commerce, agriculture, aménagement de territoire sy ny sisa, dia misy solotena ny mpamboly lavania, dia misy solotena ny conditionneur stockeur, dia misy solotena ny exportateur sy ny sisa sy ny sisa. Misy secteur privé ao dia misy secteur public 50-50 izy io anatin'ny conseil national ny vania. Misy ady hevitra be napetraka tamin'ny fotoanandrony talohan'ny fifidianana 2023 ngamba ny rahanareo iarahantsika nahita ny zavatra misy talohan'ny fifidianana tsy voapetraka araka ny tokony izy le réforme napetraka tokony apetraka amin'ny lavania noho ny fidirany politika tao anatin'le sehatra. Raha tadidinareo nisy mpanao politika nidina tany Sava, mpanao politika maromaro ary tena hoe nisy fihetsiketsehana matanjaka be mihitsy natao tamin'izany hoe foan'ny CNV dia même mitovy amin'izao zavatra misy zao foan'ny CNV esoriny apimamba ny Ravatomanga sy ny sisa monopole sy ny sisa. Ny olona mi-exporter lavaniany
efa misy zato mahery aiza moa zany le monopole amin'olona zato tamin'izany io a dia hoe foany ny CNV ary libéralisé io filière lavanio zay ny fangatahan'ny olona tamin'izany dia nisy mpanao politika tena njoro ary misy vidéo an'izany afaka jerentsika archive an'izany hany dia rehefa mifoanana le izy a nanao assemblée générale zay exportateur navani tany Antala dia niteny mihitsy a teo masony namana exportateur hoe ho tsarainy tantara ho atsika satria ny fandrarana rehefa idirana mpanao politika amin'ny zavatra tsy voaeritreritra tsy voahevitra dia ho tsarainy tantara eto tsika fa io réforme io ohatran'ny réforme rehetrretra tsy maintsy misy zavatra hiatrehana zay vao tonga amina zavatra résultat anankiray tsy nieny moa le exportateur namana dia lany tao hoe ataoviny libéralisation dia depuis an'io 2022-2023 iny zany noho ny pression politique a tena préciseko tsara fa nisy décision ndraisin'ny CNV tao hoe tia ny lalana entina hanatsarana le filière fa noho ny pression politique dia natao le libéralisation dia io izy io mivokany io miresaka nasianao référence teo ny letsi a anisan'ny misehatra an'izany efa mihoatra ny 5 taona zao no nisy réforme nataonay tamin'ny letsi saika efa natao tamin'ny letsi zany tamin'ny fotoanany a 15 ans passé zay mbola maintenir hatramin'izao ary nareo tsy mahita olana any amin'ny letsi ary mpiexporte letsi a orinasa efo tafakatra efa 30 ny exportateur na letsi satria ankalazaina koa hoe anaovako monopole na ny letsi ka inona moa zany le monopole amin'ny orinasa 30 ny part de marché ako amin'ny letsi à peine 6% ao anatin'le olona miexporte letsi 6 ou 7%. Inona mamonopole zany 93% zany olona société hafa no manao l'exportation. Inona mamonopole zany fa ny olana zany rehefa hitandrareo misy zavatra mandeha afaka mantany letsi nareo ny mpanondrana letsi tsy manana problème ary ny objectif anay voalohany dia hoe ahoana ny fomba isécuriser nandray tatsara eto ary zay ny vania mission voalohany dia hoe ny atsara ny vidin'ireo ny vokatry ny tatsay priorité numéro 1 ny letsi raha ny ainga maky exemple 100 ariary efa 1000 ariary izy zao zany hoe miakatra foana vidiny any amin'ny tatsara faneny vanille PDG mitovy vidy amin'ny arcovera zao ny kilaoan'ny vanille satria zay le libéralisation nidradradradrain'ny mpanao politika namana n'le izy ary ny président de république tamin'izany voatery tsy maintsy naka fanapa-kevitra hoe vao ara le izy dia io izy io fa za miteny amin'ny mpanao lavania todika amin'ny namana mpanao lavania mbola azosika reny io lavania io azo atao tsara manarina an'io fa miantso ny namana mpanao lavania aza manaiky ho rebrebe ny mpanao politika ary miantso koa ny gouvernement sy ny olona manapa-kevitra misehatra ao anatin'ny lavania okaretiko ataonay misehatra ao anatin'le asa ny fomba anarenanay ny zavatra misy fa aza tsabahanareo ny asa aty amin'ny privé satria zay ny malala ny mamay anay zay ny mahita ny solution io fa raha io idirana mpanao politika idirana anti-olona rehetrarehetra ty dia anaovana diabolisation tsy zavatra andeha eo ary zay ny résultat hitantsika zao resaka gouvernement ianao mialatsiny resaka gouvernement ianao tao anatin'izay resaka lavanily zay andre mato mamyraha vatomanga ny zava-misy amin'izao fotoana zao rava aloha ny gouvernement miandry ny fanendrena zay hosolo ny prime ministre sy ireo ampikambanao anatin'ny gouvernement sika amin'izao fotoana izao ny ahoana ny fijerinao an'izay fanapa-kevitra no raisy ny filoham-pirenena izay tamin'ny fandravana ny gouvernement manoloana n'izao crise misy eto amin'ny firenena izao izay voalaza ihany keo aloha zany atreto fa dia olonao andre matoa tsy christian izay tsy afaka tsy azo lozongozonina mihitsy tao anatiny izay fito taona mahery volana vitsivitsy zay zay ve ny tena vahaolana
mbola manan'olona ao anatin'ny fitondrana ve Mamiravatomanga ihany koa fanontaniana roa zay? Fanontaniana voalohany hoe ahoana ny fahitanao ny fandravana ny gouvernement zay le izy ngamba ny efa mamaly amin'ny ampahany lay fangatahany ireo mpitokona le izy en particulier ny GNZ hoe misy lesiko eto amin'ny resaka rano-jiro efa namaly ny filohan'ny république hoe raisiko ny responsabilité fandraisana responsabilité nataony voalohany dia ny fandravany ny gouvernement voalohany aloha nanala ministre ny énergie izy dia rehefa mbola nipetraka ihany le fitakiana dia nandrava ny gouvernement izy faharoa donc efa misy valiny amin'ny apahany zany zay ary zavatra tena important dia ny fanekeny fa anitsy ireo zavatra tsy mety izy na mikasika ny jiro sy rano na mikasika ny fitantanana amin'ny akapobeany efa tena humilité be ane zany ry zareo olona élu ane io olona io donc efa nieno izy ary nieno ny oatra ny fienona raha ny zavatra navaly zay ngamba ny avaliko aniny mikasika an'le hoe ka iny fitakiana teorine satria rehefa nidiran'ny C11 le izy zay tsy lany tamin'ny fifidianana zareo dia nitaky ny elany ny Floraduel dia zay ngamba ny avelantsika amin'ny mpanao politika sy ny mpiaino sy ny mpijery no andinika hoe misy légitimité zany ve zany fangatahana zany fa tsy nalaiky ve anao tamin'ny tsay Christian Esorina io fanapaha-kevitra politika zay ny fantatro ny filoam-pirenena fa mety dia manaja an'izany tsika tsisy tokony hampalahelo amintsy satria ne prime ministre amin'ny malagasy fa tsy prime ministre koa ka tsisy tokony hampalahelo mihitsy fa asa mpanjakana ny ataony ary matoa izy nitazon'ny président nandritra ny tsay Kristan azadinareo fa nitendrena tamin'ny androny Ngia Rajaonarimampianina président Rajaonarimampianina fa tsy hoe nitendreny président Rajoelina donc na izay fotsiny ary le fahadisoana am'le hoe zany ny imposean'ny prime ministre Tsay Christian le olona efa voatendry melohany fa tsy hoe tamin'ny andron'ny président Rajoelina izy nivoatendry fa 2018 ane izy vokatry ny 73 député dia ny maro anisa tao amin'ny assemblée zay azadiniko dia Rajoelina ihany ny proposé azy tamin'ny Rajaonarimampianina le consensus tamin'iny azadiniko anefa prime ministre Tsay Christian olona diplomate donc mety mahadiplomate azy no fidianana azy nametrahana azy ho prime ministre mety zay le critère tamin'izany fa ngamba ny tsy dia valaparatsika izy fa za mahafantatra ny prime ministre Tsay Christian fankalala zay satria tale général ny Solima izy tamin'izany za prestataire ny asa tao amin'ny Solima anisany hoe izy zany mampiasa an'ireo camion citerne ireo tamin'ny 94-95 niara-ny asa zay ama prestataire ny Solima zay no mifankalalako taminy resaka professionnel satria verina kely amin'le fitoriana napetraka ao amin'ireo olona atao hoe manompa sy mitady azay fanesorana anao izay ndre eto Madagasikara ve le fitoriana napetraka ao sa tany ivelany ary nampiasa an'le karatra mahadiplomate anao ve anao zay ny fitoriana tsy amin'ny diplomate satria ny fanozongozonana ny tena ny fanaratsiana sy ny opa sy ny sisa ataony mazaha fa donc fitoriana manokana le izy napetraka teto toerana sy tany velany makasika ny atao hoe memizinao eo amin'izay fitondrana ny firenena izay anisan'ny voaresaka matetika ihany koa izay fitsabahanao ao anatin'izay antsoina hoe marché public ny nizatsika anazy angamba Andriamato Mamiravatomanga voaresaka matetika tato ato indrindrandrindra mahakasika ny prise en charge ny fonctionnaire ao amin'ny orinasa tantananao eo amin'ny polyclinique elafy misy ny dossier avoakan'ny olona ny anatina Facebook misy ny fijoroana vavolombelona hoentinao anatin'izany ahoana ny metinao anazavana n'izay hoe prise en charge ny fonctionnaire ao anatin'ny orinasa tantananao izay tena tsy misy marina ve nitsindry ataonao mahakasika an'izay satria misy ireo manao prise en charge zao tena miala tanteraka
ary ny anao aloha tsy fantatra hoe voaloha foana zay vola zay fa raha nyresaka mandeha ihany koa dia voaloha foana ara-dalàna izay vola izay. Misy historique kely omeko anareo. Ny polyclinique lafy a efa tamin'ny 1995 a no sokatra 95 tsy haiko izy no président tamin'izany. Tamin'ny 2004 no nahazo agrément hitsabo ny fonctionnaire eto Madagasikara 2004 hatramin'ny 2004 ka hatramin'izao zany a mandray fonctionnaire foana ny polyclinique lafy. Tsy ny polyclinique lafy rery mandray fonctionnaire fa mandray fonctionnaire ny mialatsiny manonona anarana orinasa ny Institut Pasteur, mandray fonctionnaire ny clinique de sœur, mandray fonctionnaire ny Mpitsabo-Mikambana, mandray fonctionnaire ny clinique Anosbe, mandray fonctionnaire reo clinique privé rehetra ny IMM, mandray fonctionnaire daholo reo olo reo. Misy fotoana zareo tsy nandray an'izay intsony najanona ny prise en charge. Maninona rehefa polyclinique no mandray an'ilay marary a dia anaovana resaka be. Ny tsy fandraisan'ireo olo reo prise en charge anazy manokana iny. Fa ny critère fandraisana ny fanomezana prise en charge tamin'ny 2004 nahazonay agrément dia misy benchmark nataon'ny fanjakana tao. Misy tarif agréé tao fa tsy hoe polyclinique lafy agréé dia manao an'izay facture tiany atao. Misy engagement, misy cahier de charge ao. Zany hoe raha atao scanner le olona dia tiany tarif agréen'ny fanjakana mikasika an'iny scanner iny. Ary iny scanner ataona iny dia tokony hitovy ny prix ny scanner ataony amin'ny OMI. Fa tsy afaka manao mihoatra zay. OMI ny référence. Satria OMI manana scanner. Ohatra, ny analyse ataonay dia tokony hitovy ary indraindray raha latsaka noho ny prix ny Institut Pasteur. Fa le izy ane rehefa tianao lotona le olona dia foronina daholo ty zavatra rehetra ty. Fa ny fangatahako ary tena miantso mihitsy ny olona zay manana olana ka manana proof fa hoe lafo be ny prix ny facture en polyclinique dia compareo amin'izay zavatra comparable le izy. Hoe aiza le lafo nanao scanner izy dia ohatrinona nalohan'le olona tany dia ohatrinona naloha aminay. Tarifanay zany tarifa agréé io misy cadre tsy hoe tarifa zay ataonay eo dia ataonay fa misy fanarana eo amin'ny fanjakana, misy cahier de charge io ary tsy mahazo mihoatra n'iny tarifa iny zay. Ary ny fanjakana manao analyse, manao ny benchmark izy alohany agréeny an'le tarifa. Fa ny polyclinique ary ve amin'izao Andriamatoa PDG mba manana trosa amin'ny fanjakana? Manana trosa be dia be zay amin'ny fanjakana. Tsy ho teneniko anao eto ny chiffre fa tena manana trosa zay amina miliara amin'ny fanjakana. Nefa ny endriko hoe raha vao tonga no ny facture en finance ny facture ny polyclinique lafy dia tena mikoropaka daholo afaka mandohan'ilay izy. Raha misy proof an'izany ianao dia avoay ary zay manana proof an'izany dia eto fa afaka sokafako aminareo ny livre en polyclinique hoe zao ny trosa amin'ny fanjakana dia afaka miaraka tsika makany amin'ny ministère mpandony vola dia jereo oviana nazo ny paiement ny polyclinique dia ireo centre hafa oviana nazo fa tsy marina zany. Tsy marina zany. Ny témoignage nataon'ny colonel Patrick atao anatin'ny Facebook reny misy ilay vidéo lava be reny nataony azafady. Le vidéo nataon'ny colonel Patrick mahakasika ny hoe afindra ny polyclinique lafy ny fonctionnaire ao amin'ny OMI ohatra. Ka inona moa ny vidéo ny azy ny teneny daholo zay tonga ao an-tsainy ahoana moa ny accrédible ny zavatra ohatr' izany. Mila proof ane rehefa miteny zavatra anankiray ianao hoe fa tsy tenenina fotsiny ohatran'izao hoe ianona manao an'izao ianona manao ameo proof dia tongava ty amiko aty. Zay mahafetsy an'ity Mamoravato mangity ryavana tsisy proof mihitsy eo ampelantanana kanefa ny olona miresaka foana fa ianao daholo any ambadibadika rehetrarehetra any sy mampiasa fahefana noho ny fifanakekezanao amin'ny président Rajoelina. Zay nge ilako tsiny le fomba fiteniko fa mivatambatana PDG. Zay no atao anatin'ny sain'ny olona fa misy koa ny olona tsy tratra amin'izany. Tsy ny olona rehetrarehetra ny tratra amin'izany. Raha anao an'ity émission ity PDB ny olona
nanome courage a nakasitraka satria zany tsy de tia miteny zany raha hitanareo tsy de miakatra antena tsy de tiako loatra no mise justifie ny tena koa nanisy an'ireny tenin'ireny colonel antenenao teo a raha tsy namaly mihitsy a fa fotoana zao tokony hamalina hitenenana de tsy maintsy miteny satria efa sangy mihoatra ny loha le izy donc tsy azo atao ntsony ny mangina fa ny resaka colonel Patrick tsy mitombona mihitsy ary tena fanasoketana tsotro zao le izy a tsy mitombona le izy manamafy kely fantaniny Abrahama teo atao anatin'izay ao anisan'ny fanametrahana an'izay vitoriny zay ve ny colonel Patrick zany indray matomamy Ravatomanga tatoa de tsona le anarana nisy fametrahana fitorina fa izy moa tsy etiko maninona koa moa no mitsoka raha manana proof sy manao marina tokony mijanona eto any ianao raha manana proof sy manao marina aza mitsoka rehefa manana proof sy manao marina colonel mijery anao mihitsy a tonga avy eto raha manana proof ianao sy manao marina fa aza mitsoka aza mialoko ambadika na caméra no miteny fa tonga avy eto fa ny ankabeazan'le olona mitsoka sy miteny amin'izao fotoana zao ndre matora Vatomanga de matahotra fanagadrana sy fanenjehana ary isan'izany colonel Patrick Rakotonirina io inona moa no tokony atahorany raha manao marina izy za teto 10 taona tamin'ny fotoana fitondrana teo aloha zanga nitsoka teto nanaovana enquête a zanga nitsoka satria za tsy mahatoky ny tenako a mahatoky ny zavatra ataoko a raha manao marina ianao aza mitsoka tonga avy eto de mifanatrika eto tsika torio any amin'ny tribunaly a de tonga avy eto ka hoe ny tribunaly ianao ihany no mibaiko anazy io ka zay torio any amin'ny PNF nisy nitory any atany amin'ny PNF za koa zany no mibaiko amin'ny PNF torio any amin'ny PNF de jerentsika ianao mihitsy zany Andriamatoa Mama Ravatomanga mba tiako amaly an'ity fanontaniana ity satria rehefa aravony zay rehetrarehetra zay a raha hoan'ny atao Madagasikara aloha na gazety io a na mpanao politika tena vitsivitsy sa manonona ny anarana zany Mama Ravatomanga zany a fa ny ireo any ivelandreo foana no tena manao totoafany zay hoe Mama Ravatomanga manao an'izao inona ny mety anazavanao an'izay ary atao fanontaniana tsotra ohatr'izay mihitsy rezy mba ahafahanao mamaly azy le izy zany efa misy calcul lavitra ny fahitako azy a efa misy calcul politika lavitra le izy a de zay olona mety atahorana anelingelina dia aratsiny amronana dossier tadio tsara fa talohany 2023 any nisy zavatra be deabe koa nahatonga nanao émission tadidinareo tamin'ireny resaka bois de rose de navoaka mihitsy le dossier le faux dossier ao anatin'ny site koa le faux dossier zany hoe i dossier iny a falsifiendrareo le izy asiny blanco de scanner de avoakany hoe ty le exportation ty le anina bois de rose izy de rehefa nitoriana le izy rehefa nataony ny fanadiadiana de tsisy zavatra mitombona de zay zavatra misy ohatr'izay tsisy afy io satria io da amina dinamika politika nitondrandrareo azy a de enao zany anisan'le hoe cible tokony ho enjehana de manentsika ry zareo Andriamatoa Mama Ravatomanga fanontaniana ity tao anatin'izao fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina zao ve efa nisy redressement fiscal na azo ny société anao isa-taona misy redressement fiscal isa-taona ary za mihitsy mangataka atao redressement fiscal satria ny banque financier dia mangataka an'izay hoe tsy maintsy misy compte audité zany hoe ianao rehefa mandrara de tsy maintsy manana compte audité ianao certifié ny comptenao ary tsy maintsy misy attestation de régularité fiscale raha zany tsy mahazo crédit sarotra amin'ny banque ny ampindram-bolanao raha tsy olona manara-dalàna ianao ary nanenjehana tamin'ny fotoana tany amin'ny PNF de hoe fraude fiscale blanchiment fraude fiscale trafic na bois de rose sy ny sisa zay ny nanenjehana tao anatin'ny fraude fiscale zay ny nahatongavandrareo teto hoe tonga teto izy nijery an'izay ary azafady tozaka le fanontaniako le
be dia be ny mpandraraha mitaraina fa mitratra amin'ny redressement fiscal abusif dia ianao koa ambadika izany olo hoe toa dia sorona le izy hoe anisan'ny voateny tao anatin'izay ny resaka gastropizza ianao kasainao vidina dia tsy nanaiky a avy eo a nanaovana an'izay resaka redressement fiscal zay dia efa anao zao ny apahany betsaka amin'izy io amin'ny gastropizza eny tompoko raha na gastropizza efa nirosoko pizza kely nareo teto fa zao le izy tena tafahoatra le zavatra tenen'ny olona indraindray za anisan'ny hoe tena miadmire ny chef mbinina ary tena hoe manoana azy a mampandraraha malagasy azy tsy mbola nanana eritreritra mihitsy a na indre mandeha raha hoe hividiny gastropizza tsy mbola tsy nanana eritreritra an'izany a ary tsy hanana eritreritra an'izany mihitsy ny redressement fiscal ny gastropizza tsy dirako za ratratrako zany hoe tratra ny contrôle fiscal ny orinasa rehetrrehetra ny tokony ho tratra ny contrôle fiscal daholo e satria zay inona moa ny anaovana investissement eto Madagasikara ny mpandrarany mamelona ny firenena anankiray e par intermédiaire ny impôt sy ny douane ny karaha mampiasa mpanjakana zay mpandraraha no anisany hoe participer amin'izany karaha mampiasa mpanjakana zany fa io a resaka elona zay na fanany gastropizza dia mampalahelo ary tena todika aminao a zandrilahy satria fantatra anao fa zandriko a no ny sopatra ataony namana reo tsy mahatotody a ny hotely zay ananao analakely a dia tena mampalahelo izy ary tsika tokony isy fifandraisana bebe koa ny samy malagasy satria tsy azo atao kosa tsy moramora miary sy hoe manangana orinasa zany ary gastropizza mitovitovy ny etomboanay samy aingy amina zavatra hoe kely dia nitombo dia zao ve ny anaovana an'le olona ninninona zavatra misy a tsy tokony victimizenao zao kosa le mpandraraha malagasy a dia hopitehanao ny fananana doranao sy ny robainao moa indrindrandrindra tsy azo ekeny zany anisan'ny tombohan'izao crise iainan'ny firenena izao ndray matoa amin'ny Ravatomanga ny fangatahana ny jiro sy ny rano izay atao hoe zo fototra tokony anana ny olombelona tsirairay avy ny anton'izay fantaniko izay a ny resaka jirama satria nisy fotoana ihany koa izy io andray matoa amin'ny Ravatomanga indrindra tamina madianana azy ho société anonyme dia ianao no voalaza fa anisan'ny mamotika raha izay ny ilazantsika anazy ny société mba hahafahanao mividy ny jirama amin'ny vidiny mora efa nilavinao moa izay tamin'ny taona 2020 sy 2020 fa averiko apetraka izay fanontaniana zao ao anatin'izao contexte izao ka zay le izy rehefa zavatra négatif rehetrrehetra dia za satria zay zany netiny mety hoe possible hoe aminonan'ireo orinasako reo sy hoe aminonana mihitsy zay le izy fa tsy hitako tsony zay avalinareo satria zavatra tsy noeritreretina ary zavatra tsy morane zany hoe andeha hamotika orinasa mpanjakana zany aiza moa fahefako manao an'izany afaka manontany ny olona miasa amin'ny jirama nareo ny olona tompona ndraikitrao nareo fa tena tsy efa sangy mihoatra ny lola izy fantatsika zao fahasairana ny firenena tsy vo amin'izao hoe crise zao ihany hoe korotana misy déficit budgétaire enjana be zany eto Madagasikara dia mandeha ny resaka hoe ianao no mamatsy vola fanjakana zao mba anaovana ny tsiro dia onerana fanjakana ambonimbony le zavatra hitanareo zao zavatra tsy eritreretina amin'ny maha olombelona mihitsy zavatra tenenao zany tena hoe c'est le monde à l'envers ozy ny fitenena hoe za ndray ny andeha matsy fanjakana za raha manambola amin'ny fanjakana par intermédiaire en polyclinique zay miandry ny anaovana ny recouvrement-ko ahoana moa ny ahafahako ny fahefana sy ny vola ahafahako manampy ny financer fanjakana hitanao foronona daholo ny zavatra azo foronona fa tena ary zavatra tsy ao anatin'ny eritreretinao mihitsy le zavatra resahan'ny olona zay ny mahagaga resaka orinasa isika andriamatoa PDG
fanambonao moa mbola nampy reto efa maromaro misoratra eto reto ao anatin'izay ao anatin'ny mangarara satria anisan'ny efa manomboka tononona inan-kianja amin'izao fotoana izao a rehefa voizina ihany koa ao anatin'izay ny hôtel Colbert efa anao ve izy io raha anao amin'ny fomba ahoana Andriamatoa Mamaravatomanga amin'izao vanim-potoana izao no ahafahana mividy hôtel 5 étoiles raha tsy anao dia inona azonao ambara mahaloana izay zava-misy Za aloha efa manana hôtel 5 étoiles efa ela tonga dia valiko ianao efa ela nanana hôtel 5 étoiles fa tsy vao zao ny za misehatra eo amin'ny hôtely valiko mivatana anao mikasika ny Colbert ny tompony Colbert teo aloha dia Corse nationalité Corse sy Neptune satria nresahana koa nividiko Neptune dia aloako tonga dia valiana miaraka le izy tompon'ireo orinasa anankiroa reo dia Corse ny olona mividy azy raha tsy diso vao tamin'ny heritaona raha tsy diso dia Corse ihany koa ary afaka jerenareo amin'ny sitiny Neptune sy Colbert ao misy an'izany annonce zany anie nisy annonce nataony tamin'ny Express de Madagascar za ny intervention ko amin'ny Colbert sy any amin'ny Neptune client nay ao amin'ny golf le tompony dia nahita ny réalisation tato amin'ny golf rehefa nahita réalisation izy dia hoe mba tiako raha mba ny équipe technique anao satria za nisy gasy sy mauriciana namita n'io golf tato misy mpiara-miasa amiko mauriciana zany namita n'io golf tato andakana io dia ny angavy izy hoe mba tiako hitovy standard amin'ny zavatra ataonao ny atao ary amin'ny Colbert dia en tant que prestataire zany manana contrat nanao appel d'offre izy manana contrat mazava tsara ny réhabilitation ny hôtely io zay ny réhabilitation ny MMP-BTP ny manao ny réhabilitation ny hôtely io ary efa nameny akoa ny réhabilitation ny hôtely Neptune misy contrat zany io ny Corse ane tsy manome ohatran'ny hoe lova tsy mifindra mijanona amin'rareo le izy zay ny zavatra misy tsy Mamaravatomanga tsy anahy io fa Corse ny tompony teo aloha ary mbola Corse koa ny tompony amin'izao tsizakany zay fanontaniana zay satria anisan'ny nanresaka nandehany koa Andriamatoa Mamaravatomanga ny fatapahany jiro tany amin'ny golf tany Full Point tany amin'ny Azora satria efa nandeha nyresaka hoe nisy tsy fifanarahana intsony teo aminao sy ny filoham-pirenena ahoana ny mety mahakasika an'izay hoe marina ve zay fa tsy nahalohan'izay jiro zay na hoe tsy nandoa ny hôtel ny zavatra misy dia zao ny golf Full Point efa enitaona no autonome manana solaire zay dia manana batterie dia manana groupe ny courant any Full Point tsy maharaka sady instable dia efa enitaona teo eo nefa nakafanapahakevitra hoe tsy possible ny anao développement na resaka touristique amina coupure lava amin'ny resaka jiro zany tany Full Point sady tsy maharaka le capacité dia nanao investissement na solaire koa sy batterie zany hoe efa 10 na enitaona lasa zay efa autonome ny golf Full Point ny Jirama teo zany nanao ny installation tarika ny Jirama tamin'ny nanomboka dia nametraka transfo teo dia rehefa tsy ilaiko tsony le installation dia azony Jirama taony no nasaiko najanona le fa lasa polémika be le izy ny Jirama fa tsy mando facture hono ianao koa zay ny resaka nandeha ka za autonome za autonome mety misy ny litige na facture mety hoe tsy hitovina hevitra amin'ny resaka consommation satria za autonome donc tsy miaffecté mihitsy le fisine tsy fisine Jirama ka mifandraiky indrindra amin'izay hoe mety hoe mbola fifandraisana eo aminao sy ny filoham-pirenena Andrajoelina zay Andriamatoa Mamaravatomanga tsy sanatria nona fiainana manokana ao anatin'izay fa hoe du côté politique no ijerevantsika an'izay hoe rehefa nandeha zay resaka tsy fitovikevitra zay nandeha niseho niaraka tamin'ny zanalahy foana ny filoham-pirenena rehefa
tsy mifakazo tsona nefa ny anareo mirahalahy taty aoriana rehefa nanokatra sy nitokana ity centre MSA ity ianao a hitazana ihany koa ny zanakao lahy izay sampany voalohany aloha zany hita tamin'ny anao manjery tao anatin'izay inona no mety hanatsavanana an'izay inona le fanontanianao satria tsy azoko hoe inona ny ifandraisan'izay amin'ny ao anatin'izay ny samy zanaka ao anatin'izay zany le rivalité efa manomboka hita taratra ao anatin'izay eo aminareo sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria filoham-pirenena miaraka amin'ny zanany dia manana rivalité zany satria miaraka amin'ny zanako zay zany le fanontaniana ka tsy haiko nareo mpieno sy mpijery angamba mamaly an'izany hoe inona moa ny tokony isiana rivalité amin'izany samy manan-janaka io a efa lehibe ny zanakay a na ny anazy na ny anahy efa tokony hijery ny fomba hoe ahoana ny fomba fandrarana tsy hitako inona ny tokony ho problema amin'izany ny zanako maleo tena manana ny orinasany izy tsy miankina amin'ireo orinasa ireo izy fa orinasany ny azy anazy manokana fa miaraka miasa amiko izy a coacheko amin'ny zavatra tokony coacheko azy fa napetrako mihitsy izy anina ny indépendance ny zanako ary ny zanako telo menada ohatr' zany daholo manana ny indépendance andrareo fa ary manana ny société any izy a fa za marainy a ray aman-dreny anay a dia micoache andrareo amin'ny zavatra tokony mety sy tsy mety atao amin'ny expérience zay kely ananako zany dia inona no olana amin'izay tsisy hidirany mihitsy hoe rivalité amin'ny zanako ny filoham-pirenena non efa ny activité andry zalahy ny zanakareo avy tsy mifanitsaka ny activité any zanako ny filoha tsy fantatro a fa ny activité any zanako fantatro fa tsy mifanitsaka fa tena fandray tsara amin'ny zavatra zay ataoko mbola fanontaniana ihany tikatra manitikitika ny olona andriamatoa Mamy Ravatomanga akaparenao daholo ny marché public anakabeazany ame ohatra tsisy ohatra mbola zay ka zay le olana amintsika tsisy ohatra koa fa zay le olana lesany ny olona fa tokony zay foana miresaka BTP a miresaka travaux publics miresaka inona ohatra hôtely Sakatiany Nosy ka zany nga marché public andresany joary teo dia avetsika afaka miresaka Sakati Sakati ny marché public ateneniko anao a ary ho teneniko eto mety tsy fantatritsika fa zany nanao ny marché public tamin'ny fotoan'androny io Coliseum io zany nanao an'io ny société MMP BTP nanao an'io Coliseum zay alehantsika isan'andro io nanao appel d'offre tamin'izany ny fanjakana dia namaly tao SMATP namaly tao ny Colasy fa zany nazo an'le marché zany moins 10 ans ary tadidiko mihitsy ary ny filoham-pirenena ny teny tamin'izany sao dia tsy ho vitanao io monsieur Ravatomanga dia eo zay ho atsika le tsy mifampatoky samy malagasy dia ozy izy eny ary fa ataovy araka ny tokony izy marché public azoko tamin'izao fitondrana zao teneniko le izy satria zavatra tsy afenane zany io gymnase ny Tamatavy io dia izy io hitatsika io vita sa tsy vita appel d'offre koa io afaka vérifienareo zany appel d'offre hoa ny marché public azoko en Majunga mitovy amin'io Tamatavy io amin'ny akapobeany zay marché public azoko tamin'ity fitondrana ity anakiroa reo sa misy hafadiniko zareo fa zay anakiroa zay marché public azoko ary efa tsaika tsy hanao ary satria justement noho le resaka mandeha dia ho teneniko ihany koa marché public misy resaka alefa any hoe nanao marché ana tomobile dia hoe avy telo avy efatra eny ny vidina tomobile Toyota dia zao no lazaiko anareo itsika zay tsy mahalala n'io filoham-pirenena io dia oka tsy hiteniteny foana zahako zao mivarotra Toyota eto Madagasikara tsy nekeny ny amarotako Toyota amin'ny fanjakana fa nyteneniny hoe ameo any ny fournisseur directa fa ianao mpamoaka an'le entana fotsiny dia ny fanjakana mandoha an'le tomobile directement any amin'ny fournisseur zany ny fomba fiasan'io filoha io nety taminao zay izy ka nety amiko satria
dikan'izany mijery an'le kitapany vola amin'ny fanjakana izy satria manadiso azy zany le hoe avy telo avy efatra eny le prix amin'le fitenenan'olona tsisy zavatra mitombona zany ny fiasa raha ary tena afaka verifienareo zany zay manaraka sakaty ny sakaty a misy namana mpandrara namana nanatona satria za pakany Nosy be indraindray a misy klinika ataoko moa an'izao noho ny fangatahan'ireo opérateur touristique reo a dia nanangana klinika any Nosy be dia io mpandrara namana io zany a nitaraina hoe zaho izy a nahazo an'ity sakaty ity efa tamin'ny 2018 dia io zay tamin'ny androny Rajonary Mampianina zany no nahazo an'ity eno izy tia ny dossierko tia ny cahier de charge fa za vonona ny iréactiver ny investissement zay ataoko amin'ity toeranyity aiza ho le izy dia hoe misy partie ny sakaty izy no azoko 17 hectares sa 18 hectares fa sakaty ray manontolo ane 360 sa 400 hectares tsy fantatro fa misy partie kely zany azony ary sakaty koa feno hôtely privé ny eo anaty sakaty zay tsara fantatritsika dia io partie kely io zany azony a dia niteny izy hoe anao activité ao izy amina hôtellerie par rapport amin'io sakaty io dia raha tadiditsika nisy forum mateto nataon'ny ministère en tourisme tsy tadiditsiko tamin'ny taona 2021 izy iny talohan'ny fifidianana na 2022 nisy mpandrara be dia be nanao karazana promotion zany ny état malgasy tamin'izay fotoan'izay dia anisany nyresahana tao io sakaty io dia io olona investisseur io zany a niteny hoe za vonona miaraka amin'ny partenaire ary tonga teto le partenaire ny hoe ireprendre n'io activité io dia naka renseignement zany dia niteny ny fanjakana hoe raha tena manana partenaire izy hiaraka amin'ny professionnel vonona tsika misy continuité de l'état eto Madagascar zavatra efa nataony ny fitondrana teo aloha tamin'ny 2018 ka raha malagasy le olona vonona no investissement eto inona moa maharatsy azy raha toizan'le investissement zay any io zavatra misy io nakalalana tany aminao moa zany sa mba niresadresaka resadresaka fa tsisy hoe idiranao loatra sakaty tsisy idirako sakaty fanontaniako farany ny naty fifandraisan'ny Mamoravatomanga sy ny mpandrara indao pakistanais ny karana zany ratsoro mifanakaiky be ve sa tena raharaha samy mpandrara sa raharaha ahoana tsy manan'olona na mpandrara indoka pakistanais na frantsay na sinoa tsisy olana mihitsy mpandrara amin'ny ankapeny tsika hoa tsy ho tafavoaka mihitsy raha izay ny toetsaitsika eto ny olana misy eto zany ny tena olana dia ny malagasy samy malagasy mifanenjika ary ny tena matetika olana misy dia mpandrara malagasy samy malagasy mifanenjika fa tsoralitsy tsy olana ka misy za tsy miteny hoe enjeo ny mpandrara vahiny fa za kosa aloha tena sarotiny satria raha tsisy mpandrara vahiny eto tsy misy raha tsisy investissement eto tsy hiakatra mihitsy io PIB io tsy androso ny firenena anankiray ny privé ny mampandroso firenena fa fanjakana ny tsy mahavita ninona fa za tena miantso ny mpandrara vahiny andrara na vahiny io na ninina nationalité rehefa mametraka vola eto amin'ny tanindrazantsika izy dia tokony ajaintsika ary tokony accompagnentsika fa za kosa nefa sary-piaro amin'ny fanenjehana mpandrara malagasy mitovy amiko zay kosa aloha dia tsy tokony isy mihitsy eo amin'ny mentalité ntsika malagasy dia mitodika amin'ny namana mpandrara malagasy mba tokony hitovy amin'reto mpandrara vahiny reto tsika mifanometanana rehefa misy tokony hifanomezan-tanana ary tsy
zay tsy mahay sobika mahay fatambaro izy ny fitenenina donc tokony tsisy mihitsy le fanenjehana ninonninona matoa misy mpandraraha anankiray mahavita mamorona asa ho an'ny mpiray tandrazana aminy a dia mila dera izy zay matoa mahavita an'izany izy a efa manana amiko ananako estime satria tsy moramora manangana orinasa zany tsy moramora ary tokony insitena mihitsy mpandraraha anangana surtout mpandraraha malagasy mampalahelo ane raha mandeha amin'iny akoron-drano iny tsika dia mba jereo hoe firiny amin'ireo immeuble akoron-drano ireo firiny mba any malagasy amin'ireo za tsy mana problema ho amin'ny vahiny a azaki tiana ny vahiny aleo izy andraraha tokony hitovy ny règle de jeu fa mampisitona ny saintsika fotsiny hoe firy amin'ireny immeuble eny akoron-drano ireny mba ho amin'ny malagasy tena malagasy mitovy rasy aminao tsisy mitaraina aminao ve ireo mpandraraha karan'ireo hoe raketen'ny fanjakana mbola tsy nainao an'izay kosa aloha ijoro foana ve ndre matomamy Ravatomanga raha ohatra ka misy mpandraraha malagasy ary enjehana amin'ny tsirariny mijoro ary tsy tokony ao anaty tokony naturel zany e tsy tokony isy fanontaniana apetraka akory ary zany fa raha misy mpandraraha malagasy a enjehana dia tokony naturellement tokony mijoro ny malagasy satria tsy moramora io mamorona asa io ary ny mamorona mbola vita ihany fa mitazona n'le orinasa tsy moramora tena zay anao ndre matoma Maravatomanga fantaniana efa napetraka taminao ihany le izy dia averiko aminao indray le izy androany satria hoe eo amin'izay fiarovana ny mpandraraha malagasy zay a vao tonga ity fitondrana Andry Rajoelina zay ataoko hoe misy anao ity a ao anatin'izay a dia ianao moa misehatra amin'ny resaka fitaterana anabakabaka dia nisy ny Madagascar Airways izay raha tsy diso a dia tonga dia Madagascar Airways ka TOA nisy ny orinasa Madagascar zay mifoanana atao anatin'izay raha amin'izao fotoana izao ihany koa mbola misy mpandraraha hafa zany a te hisehatra amin'io resaka fitaterana anabakabaka privé moa le resantsika ao anatin'izay a dia hoe voasakatsakana dia any ambadika any koa ianao ahoana indray ny makasika an'izay to samy hafa ny activité ny TOA sy Madagascar Airways a ny andrareo vol régulier ny TOA vol privé à la demande tsy mitovy mihitsy zany zay tsy manao ny asana vol samy commercial reo ka fa zay tsy manao ny asana vol régulier zany hoe le mandeha ara-potoana makaria ohatrany ataony Madagascar Airways tsy manao an'izany TOA fa ny anay vol à la demande sy vol privé dia zay ny lazaiko anareo hoe misy synergie ane natoa niditra tamin'le sehatra na aviation satria matetika ny polyclinique matetika mampiasa ny TOA io amin'ny évacuation sanitaire satria misy cas zay tsy vitantsika eto Madagasikara mila évacuer na ny ivelany zay le lazaiko hoe reo ane tsy foroporonina foana fa misy synergie dia zay no natonga le izy napetraka zany a satria ahafahanay miassurer an'ireny évacuation sanitaire reny a misy cahier de charge zay apetraky ny assurance aminay satria zay manana contrat miaraka amin'ireo assureur reo hoe raha misy urgence dia tsy maintsy miassurer zay a ny évacuation sanitaire an'ireny olona zay manana assurance reny any ivelany anisany tafiditra zao ve Andriamatoa Mamy Ravatomanga satria hita amin'ny sary ihany koa ny TOA mitatitra ny volan'ny banque centrale reny le vol à la demande ny banque centrale miara-miasa amin'ny TOA miara-miasa amina compagnie maro mitatitra ny volan'ny banque centrale zay oui suivant ny demande ndrareo ary inona anao polémique be iny a volan'ny banque centrale inona lefa tany Diego iny fa tsy volan'ny volako na volan'ny filoham-pirenena fa volan'ny banque centrale iny hitanareo le caisse ary ny banque centrale efa nanao communiqué mikasika an'izany dia le olona mamoaka an'ireny olona ny 4000 km any dia manakorotana ny sainy vahoaka eto dia zay le fanelezana vaovao mampikorotana ny sain'olona resaka roplanay isika Boeing 777 ahoana ny fahitanao n'iny scandale iny zay mbola tsy mifarana hatramin'izao mahita ohatranareo tsy mahafantatra ny tena netomboany sy ny mety ho tohiny fa
efa misy enquête mandeha izy iny dia miandrotsika hoe ahoana ny efaran'le enquête. Mety izy fetrakeny amin'ny tsika vera sanatrika tena hoe meloka tokoa i Madagasikara ny resaka fa zatsy manolo olona hoe ohatrany kaporaraka nareo Madagasikara zany fa ahoana koa nisy boinina lasa ny Iran nefa ny voasazy eran-tany le firenena. Ahoana moa ny ampameloka Madagasikara immatriculation nameny ty tena aviako personnel na maka exemple ohatra tena mety ho sarotra nefa ny anona misy compagnie anankiray eo immatriculé ataontsika hoe Dubai tsy maninona fa tononona ihany le izy Emirates dia mitondra volamena izy na mitondra passager clandestin na nanapaka le compagnie hoe andana makany Iran ianao dia le immatriculation ve ny sazina le firenena me immatriculation sazina zay le izy ka zay le fanontaniana mipetraka le olona nanome immatriculation ve ny tokony ho sazina raha ohatra ka tratry olona io je prends le cas pire hoe mitondra volamena na nitondra drogue na nitondra sokatra espèce na nitondra fitaovam-piadiana dia le firenena nanome an'le immatriculation le roplanina ve no sazitsika sa le olona ny opéré an'le avion ny autorisé an'le vol no tokony ho enjehana zay le aviako personnel la fa tsisy afaka manome le autorisation raha tsy olona mpitondra fanjakana donc amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy eny ka zany miteny aminao hoe raha ohatra ho any autorisé ny tsy ny immatriculation no omeny ny fanjakana malagasy fa ny autorisation miopéré amina mandeha amina pays anankiray na le responsable d'opération manao an'iny mety hoe ny ACM manateur na manao an'iny manome le autorisation fa tsy fantan'le olona hoe hitondra volamena ny ao anatiny na hitondra sokatra na ohatran'izany fa eo ne misy responsabilité isaky ny atsokajiny ianao zao raha resaka économique dia ny douane ny tokony manaraka maso an'izany zay zao raha resaka sûreté dia zay raha eto Madagasikara zay ny tompona andraikitra voalohany raha sanatry io mipoky ny roplanina iny ka nisy explosif atao anatiny dia responsabilité anay fa tsy responsabilité an'le olona nanome immatriculation na le ACM ny autorisé an'le vol asa azonareo le zavatra tiako ampitaina donc tsy mila mba manao analyse koa tsika milamina ao anatin'le izy fa tsy hanaovana polémique satria iny taritina nanaovana polémique fa za tena manao analyse amin'ny saina tsy miangatra ao anatin'le izy. Vatomanga tadidiko tamintsika nanao émission tamin'ny voalohany lazy ianao mahakasika le collision zay indrindra hoe tsy navelan'ny filoham-pirenena collision marché public ny collision andresanao teo hoe tsy navelan'ny filohan'ny république ametraka offre ianao tamin'izay fotoana zay satria so dia misy an'izay lazain'ny olona hoe conflit d'intérêt ny lazana anazy teo ianao nanazava indray hoe misy ve mety ho vitanao ve sa mety tsy ho vitanao izay marché public ny fanamboarana collision izay tsetsatseratsiaritra fotsiny ilazako an'iny hoe izy amin'ireo no tena marina sa marina daholo ve izy anankiroa reo ny fanontaniako Andriamatoa Mamy Ravatomanga satria mirosy ihany ny fotoanantsika ianao ve matahotra raha misy fiovana ny régime amin'izao fotoana izao ka olona tsy akaiky anao intsony no mitondra ny firenena manaraka eo valiko le voalohany aloha tsy azoko tsara le fanontanianao amin'le collision navaliko taminareo teo mantsy dia hoe ny soumission na amin'le marché public dia nyteny any filoha hoe sao dia tsy mety amin'le opinion publique amin'le conflit d'intérêt dia nyteny aho hoe assuré que président tsy maintsy vitako io dia zay le izy fermeko le parenthèse dia io izy io mbola tsy nirodana ny collision matramin'izao faharoa le fanontanianao faharoa matahotra venao raha tsy olona akaiky anao ntsony no mitondra ny firenena amin'ny 2028
nisy olona kaiky any nitondra firenena tamin'ny teo aloha fa le olona akaiky indrindra raha mety manahirana satria nandritra ny 5 taona tsy napetrany ary za tsy natahotra fa teto foana zay ngamba ny avaliko azy fantaniko farany misy rahalahy Andriamatoa Mamy Ravatomanga atsika firenena farany anisany farany mahantra maneran-tany ianao anisan'ny olona manan-karena indrindra eto Madagasikara ahoana ny mety andraisanao an'izay atao dichotomie nga miresantsika anazy ahoana moa ny andrefesanareo hoe za manan-karena indrindra eto Madagasikara hoe faharonika ozy izy ny Forbes Afrique eny karena ene fijery ety ivelany fa tsy fantatry ndrareo ny nitrosa sy ny zavatra iatrehanao anatin'le izy zany ve moa dia ho avoakantsika eto fa amin'ny avantageko aloha le hoe manan-karena dia raisitsika amin'izay zany le izy fa tsy zay angamba ny andrefesana azy fa azo lazaina hoe péjoratif be zany ohatrany hoe mampigene be any no maheno an'le izy ao anatina firenena anankiray ny tsy maintsy misy foana ny olona saranga samihafa naiza firenena misy no mba tsaratsara kokoa ny farim-piainany misy no eo ny farim-piainany ary misy ny sahirana iny dia tsy mahavaly fa Andriamanitra ao ambony mahafantatra ny valin'izay za tsy mahavaly an'izay fa zay ny toe-piainan'ny olombelona amin'ny ankapobeny misy ny olona mba hiangarany vitana dia tonga amin'ny sehatra misy azy izao misy sanatrian'izany mipetraka amin'izay misy azy ihany fa za aloha ny engagement moral koa sy ny tena hoe mipetraka ao anatin'ny saiko dia hoe raha mbola misy ny azoko zaraina ho an'ny mpiarabelona amiko sy ny mpiara-miasa amiko dia manao arety moa zany miteny manaroatra miteny an'izany fa ato amin'ny groupe Sodiaty hatramin'ny etom-boany hatramin'izao gratuit ny sakafo misakafo gratuitement reo mpiara-miasa amiko reo rehefa any amin'ny toeram-piasany ngamba ny vitsy ny toeram-piasana misy an'izany ary azoko atao tsara mirere an'izany satria iny mba vitako zany eo amin'ny fanampiana mpiarabelona amiko dia ataoko aloha zay vitako faharoa manaraka an'izay nanomboka tamin'ity taona ity dia ny SMIC ato amin'ny Sodiaty groupe Sodiaty dia 500 000 ariary zay ny zavatra vitanay zany ary tena fierté anay zany hoe mba mapakatra n'le fiarim-piainana eo amin'izay tratra an'le mpiara-miasa fa misy mitarana koa hoe tena enjana be no discipline ao amin'ity groupe Sodiaty anao ty tena masika be tena tsy laitra mihitsy ony fa tonga dia voaroka raha misy mikiatra mihitsy ny sasany ohatra ny fiainana tokantrano io sy ny fiainana orinasa misy rehetraretra tenenina aloha zay azo tenenina anarina zay azo anarina dia tsy maintsy maka fanapa-kevitra ianao rehefa tena hoe sanatria tonga amin'ny zavatra tsy azo anoarana ntsony le izy tsy hafaliana ho an'ny mpampiasa koa neny hoe anagadra mpiara-miasa zany fa matoa misy zany dia efa hoe situation exceptionnelle za koa mampiasa olona maro dia mety hoe misy hita ray na roa dia mora hita be le izy satria betsaka le mpiara-miasa amin'ny teny fa zay ngambany hoe zavatra ray lehibe mba irery an'ny tena hoe manampy ary tena isontonina ny mpiara-miasa ny mpandraraha rehetraretra zany mba zay vitanareo amin'ireo mpiara-miasa aminareo reo ny no vitanareo amin'ny firenena misy syndicat moa atao anatin'ny groupe Sodiaty misy représentant ny personnel ato maraparanantsika ny resaka amin'ity alina ity raha tsy manana fanontaniana ihany keo nareo Andriamatoa Flotalier Général manoloana ny toetra raha misy amin'izao ihany ngambany hoe raha ianao no antaniana inona ny mety hovaolana arosonao manoloana izay le contexte politique mafapana
amin'izao fotoana zao izay mbola mety ve io ataontsika hoe ataoko farangisosina izy satria izay no ilazany eny akanjaza ao anatin'izay hoe herisetra ho atao amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny répression ataon'ireo force de l'ordre ihany koa amin'izao fotoana izao inona ny mety vahaolana avy aminao manoloana n'izay toetra raha politika izay? Ny vahaolana ane tsisy afa-tsy ny latabatra boribory ihany zay ihany ny vahaolana. Tsisy afa-tsy zay ihany, tsy mahita na hoaizitsika na hoaiza tsy vahaolana mihitsy ny fitokonana sy ny fandrobana surtout fa ny fipetrahana eo amin'ny latabatra boribory ihany ny vahaolana. Ary rahantsika mahita ny zavatra nisy tamin'ny 25 au soir fa ao anatin'ny indray mpimaso ane dia very ny fananan'olona indray mpimaso dia sanatria ve 2009 dia expérience ohatr'izay foana ve ny tokony ho averintsika eto amin'ny tokony mba misy éducation hafa amin'izay koa tokony paseny zany zavatra zany satria tsy hoe zavatra mahafinaritra fa zavatra mampalahelo ary ny mampalahelo dia be ny gasy voadona ao anatin'ilay izy surtout tia mandoro fananan'olona privé akoatra ny fandoroana sy ny hoe fandrobana fivarotan'olona dia ny tranon'olona privé dia zany ve no ataontsika fiainana eto. Dia izay zany na hoe alao miresaka amin'ny latabatra boribory satria tsisy solution fa tsy zay ihany miresaka ary mino fa efa miroso amin'izany ny filoham-pirenena amin'izao tsika miteny zao dia miantso an'ireo acteur rehetrarehetra zay afaka manome tanana sy hoe mba mandinika amin'ny zavatra ohatr'izany tokony hanosika an'izany fampiresahana amin'ny latabatra boribory zany. Saroko kely tampoka miala tsiny Zokojoary ao anatin'izay satria miresaka ianao hoe ny dinika dadabatra ihany no vahaolana amin'izao toetra raha misy izao. Raha nanao lahateny ny filoham-pirenena na fony izy tafaverina teto Madagasikara rehefa avy any New York natao anatiny ireo ataontsika hoe fifampiresahana nataony tsy mbola niantso ny mpanao politika mihitsy izy na nitafiditra tao anatin'izay ihany koa na ny hoe ny fananganana ny gouvernementa ihany koa tsy nisy firesahana sy antso natao an'ny mpanao politika ao anatin'izay fa ireo tanora ny tena natsoina zany hoe ireo tena hoe manao hetsika amin'izao fotoana izao vahaolana ve ilay manilika ny mpanao politika ao anatin'izay? Ny fihetsiketsehana nisy teto dia fihetsiketsehan'le génération Z zay ny début-any ihany sy mpianatra dia rariny raha amin'ireny izy no mitodika. Ny mpanao politika ane ny élection ny andrefesana azy ny élection efa vita tamin'ny 2023 nisy élection na députation teo efa vita koa dia zay ny andrefesana an'ireo mpanao politika ireo. Raha ohatra ka hisy considération ny politicien ny président dia tokony le olona manana député ao amin'ny assemblée no tokony fampidiniany raha ohatra misy an'izay considération politique zay dia anazy no mahita hoe inona no fomba hitondrany an'le izy fa ny mpanao politika dia ny fifidianana ihany ny hitsarana ny herin'ny mpanao politika. Ary za koa mba tena hisitona ny saintsika manaraka ny fandaharana fa mbola tsy tatoato tsy nisy filoham-pirenena na vita 2 mandats ary zay tokony ho atsahatritsika satria ho anay mpandraraha tena miaina ao anatin'ny tebiteby satria raha tsy mahavita 2 mandats lay filoha dia ahoana moa zany ny sécurisation sy ny fandrarana misy eto. Hitantsika une semaine ny perturbation dia efa hitanareo fa be dia be ny vol annulé. Hitanareo ny impact n'le une semaine teo niakatra ny vidim-bary manomboka misy pénurie donc zany ve ny mbola iainantsika ao anatin'ny 3 taona mandra-pahatonga ny fifidianana. Dia zay no izy hoe mba alao re tompoko alao amita mandat ny filoha zay voafidy dia vita ho avy ny fifidianana 2028 dia milatsahada olo zay te hilatsaka dia ny vahoaka no mitsara
fa oka mba ajanona le fanakorontanana tia fitakiana sosialy izy au début satria resaka jiro rano dia mivadika hoe miala tsy mety amin'le stabilité an'le économie atsika le izy a tsika efa anatin'ny fahasairanana dia mbola ho ampiana indray ve le fahasairanana efa mianjady amin'ny mpiarabelona amintsika eny ary misotranao andriamatomba amin'ny Ravatomanga tapitra amin'ny fotoanatsika misy teny farany tiako iny tompoko atao raha sitrakareo satria ny tena mpandrara dia mitodika manokana amin'ny mpandrara zany a amin'ity émission spéciale ty hoe tokony irahina ny mpandrara malagasy tsy tokony ho raviraviana ohatr'izao ny fandrarantsika horobaina sy anaovana toetra tsy mendrika zany a ho an'ny mpandrara fa tokony irahintsika ary tokony fanometanana mba entina anapitsika amin'izay kely eo am-pelantanantsika manarina ny firenena dia mitodika koa ho an'ireo tanora izay mieritreritra ny aka formation zany atao amin'ny MSA amin'ny secteur d'activité tandrifanay a fa anome fampiofanana maimaim-poana koa ho an'ireo tanora izay mitovy amin'ny activité anay ato zany a amin'ny resaka sécurité sûreté a ary ny hôtellerie ny isany moa mbola hodiniako miaraka amin'ny mpiara-miasa amiko a fa amin'ny principe fotsiny a dia hoe misokatra amin'ny fanofanana maimaim-poana ho an'ireo tanora izay tianana formation zany amin'ireo sehatra eo a ato amin'ny MSA dia mbola mamerina ihany koa hoe ny MSA tompoko a sy ny société rehetrarehetra ato anatin'ny groupe a dia raha misy manam-pikasana ary raha misy koa ary tena sotonina mihitsy ary nareo a anao visite ny infrastructure ny MSA misokatra ny orinasa izay tantaniko a amin'izay sehatra zay dia misaotra antsika rehetra isaorana anao andriamatomba amin'ny Ravatomanga nanokana izay fotoana adin'roa zay Abraham tojo a dia isaorana ihany koa ianareo izay nanotrona tato amin'ity amphithéâtre ny MSA ty misy anakoroa izy ato ny amphithéâtre anareo hoe ya misy anakoroa ny amphi ty ny lehibe dia misy kelikely anankiray ya misaotra anareo tompoko a dia tapitra ny fotoanatsika filoma tompoko vavy mandram-piona tompoko lahy misaotra antsika rehetra